mbola eo amin'izay taranjatsipika anety be zay dia ofetin'ny kanety be etsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ihany amin'ny faraparan'ny volana febroary ity ho an'ny ligina Analamanga kosa indray izy ity maro ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo fitomboan'ny taom-pilalaovana 7 sy 2 arivo. Tao anatin'izay fotoana fohy izay nanomboka tao aorianany mondial zany azy azon'ny malagasy teto an-tanindrazana dia efa nandeha ny fifidianana samihafa toy ny ligina Analamanga ary koa ny fifidianana ny filohan'ny fédération izay nandraisan'ireo ligy paritra rehetra zany a 10 natao tany Antsirabe tany Andraikiby. Rehefa vita ny fifidianan'ireo zany a dia ny ligina Analamanga efa nametaka sahady zany a reo birao aminy, ny fédération koa efa nametaka ny birao aminy any fa 5 volana febroary zany a ireo birao sy ny mpitantana ny ligina Analamanga dia ho atolotra Pahibe Maso amin'ny AG izay ho atao ao kianja mitafy Mahamasina mitapaka andro maraina ary anolorana ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny fédération mitantana ny pétanque amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay ihany koa ny atsiarovana satria taom-baovao efa anolorana solombody akoho zany ho an'ireo ray aman-dreny ka ny section rehetra zany dia samy andray anjara amin'izay manandrify azy. Raha isitsika zany hoe ny ligina Analamanga dia anolotra solombody akoho ho an'ny ben'ny tanan'Antananarivo, ho an'ny ministre ny fanatanjahantena ary ho an'ny filohan'ny fédération vaovao sy Andriamatoa Bertin izay eo anivon'ny sénateur zany. Ary dia ireo any amin'ny section kosa zany dia anolotra solombody akoho amin'ireo ray aman-dreny ao aminy toy ny ben'ny tanàna sy ireo député fa ireny zany no mifanampy amin'ny fikarakarany terrain any amin'ireny section samihafa ireny. Rehefa vita kosa na fifampiarabana nohon' izay taona vaovao zay dia hisy lalao ka ny système nanaovana an'ilay lalao zany dia etsona ny petit sy ny efa mpilalao rehetrarehetra mba hiverina ao anivy eo anivon'ny pétanque ary dia ho apetraka misy licence daholo amin'ity taona ity ireo mpilalao rehetrarehetra na amin'ny open azy dia tsy maintsy misy licence daholo amin'izay fotoana izay fa izay système teneniko hoe amin'ny 5 volana izay dia ao zany ny vehivavy doublette olony roa miaraka, eo ny vétéran doublette olony roa miaraka ary eo ny senior zany no zaraina aloha ny élite sy ny amateur fa ny élite no aboliboliny kokoa zany no misy nataony 5 inona ny loka izay atolotry ny ligina Analamanga izay misy atolotry ny mpilalao rehetra eo zany dia arotsaka ao anatina sobrika dia izay no ataonay hoe tena vola raisy biky no atolotry ny ligina Analamanga ho an'ny mpilalao rehetra